Dia miarabantsika rehetra amin'izao talata faha-enina ny volana febroary 2024 izao. Efa elaela tsy hita fa tsy miova tsy mivalivaly ny moraly ary tsy misy miala eto, tsy maintsy mijoro sy miteny hatrany sika raha mbola misy koa ny tsirariny. Ka tao anatin'izay fotoana vitsivitsy zay dia mba nandinika nijery ohatry ny olona rehetra hoe inona no ataon'ity fitondrana tsy ara-dalàna ity. Fitondrana tena atao anaty farango sosina ngeza be mihitsy, satria tsy mendrika antsoina hoe fitondrana sy mpitondra ireo mitonona ho mpitantana ny firenena ankehitriny ireo. Ka tsy afaka nijery sy taza-potsiny sika satria tena sady azo lazaina hoe manafitohana mihitsy ny mijery ny zava-misy ankehitriny, satria fitondrana tsy ara-dalàna, mpitondra tsy ara-dalàna no manao amboletra, zany hoe terena tsotro zao ho ekena ho ara-dalàna ny zavatra tsy ara-dalàna, zany hoe terena ho normalité. Zany hoe normalité zany dia zavatra manaraka ny lalàna raha ny tokony ho izy, nefa araka ireny tantara ny raha antsika ny aina sy nahita ireny dia zavatra tsy misy zavatra ara-dalàna na tongavana amin'izao lazaina fa mpitondra ankehitriny izao. Ka tsy azo ekena velively zavatra tsy ara-dalàna ho terena ho ara-dalàna zany. Ohatry ny hodinin-jareo fanina, hodinin-jareo tsy hita, fa tsy nisy ireny hetsika zay nanoerana ary tsy nanekena iny fifidianana tsy misy mahafifidianana azy iny, zay nataon'ireo hitazomana ny fahefana. Fa ny raha malala fa na nifidy sika na tsy mifidy dia efa iny ny valiny tsy maintsy favoakany. Ary mampitola gaga fa hatramin'izay amam-bolana, 2 volana, 2 volana, 3 volana aza miandry valim-pifidianana sarom-piterahana. Tamin'ity tapa-bolana dia vita. Misy namaika ny drala tao, misy mahay volo-tratra, manao foitana araka ny fitenenana, mandositra ny convocation any Londres fa apetraka eo iny fa dia io moa ny zava-misy ankehitriny. Ka rehefa nidinihana ary nijerena tsara raha mahita io fa dia mitohy ny adalàna, mitohy ireo zavatra tsy rariny, mitohy ny fangalarana. Ny any Londres mbola tsy hita zay fiafarany, resaka vatosoa, ny volamena tsy mijanona ny miondrana, zao ndraiky io ndraiky ny andramena. Ka tsy misy azo antenaina am'ireo fa dia tsy maintsy mijoro hatrany isika, mandra-piveriny tany tandalàna sy ny fitondrana, manaja vahoaka, manaja lalàna ary modely
anonotra sy amoaka ny firenena amin'izao fahasahiranana mafy izao. Ka rehefa nanao firarian-tsoa ho an'ny tsirairay ny tenako dia tsy adino ny firarian-tsoa ho an'ny firenena. Fa tena ilainy ny firenena dia ilainy tokoa zany firarian-tsoa zany ankehitriny amin'izao toe-javatra mampalahelo misy eto amintsika izao. Ka ny firarian-tsoa dia mba ny taona 2024 ity mba ho taona ny vahoaka malagasy masy mandidy marina. Ary tsy ho tonga amin'izay nefa tsika raha tsy miverina tanteraka eo amin'ny malagasy ny fahefana, satria tsy afaka ny andidy sy anapaka raha tsy manana fahefana. Tena ombako manana reny voalazan'ny ray aman-dreny ara-drazana Ngiarakotondrasoa Noel ireny tsy misy madilana ho tetenina, fa teny ray aman-dreny tokoa, ary ray aman-dreny tena tompona andraikitra ary mahatsapa-tena ny adidiny ary samy joro amin'ny maha-ray aman-dreny azy. Ka dia misaotra tanteraka anareo ao amin'ny ARFM izay mijoro solotena ary mitarika manentana ny vahoaka tsy andriandry manandrara sy atorotoro mananaretina, fa hiezaka hatrany amerina izay masy mandidy ny vahoaka malagasy eto amin'ny tanitsika izay. Ka tena tenina ray aman-dreny fangalana andraikitra, tsy misy katsikatsi politika, fa dia mandray zany tena hoe toerana ray aman-dreny zany. Zany hoe eo amin'ny sotoavina malagasy dia manana ny toerany zany hoe ray aman-dreny zany, mendrika hajaina, manana ny fahendreny ary manana ny teniny. Adidiny ray aman-dreny mananatra araka ny averimberiny Ngiarakotondrasoa rehefa hita fa mandehany amin'ny lalana tsy izy ireo zanaka, ireo mpitondro ireo zavatra tsy, ireo milaza mpitondro ireo sady tsy mpitondra akory moa, zavatra tsy misy fotony ireo, zavatra olona tendrena, ary ireo olona tsy nitendrena akory fa nanendry tena, azo heverina ohatrany tsy misy zany ireo. Ka tsy ireo tsy hanana fahefana mihitsy ireo hisakana izany ray aman-dreny hoe tena ray aman-dreny ara-drazana avy amin'ny foko rehetra iray Madagasikara, mampiseho ny firaisan-kina maha-firenena iray amin'ny Madagasikara, iray amin'ny vahoaka malagasy. Ka zay anatra sy teny ray aman-dreny zay dia toy ny tsipakombalahy ho ny fitenenana. Ka raha tsy mahavoa mahafanina ary raha mahavoa mahafaty. Ka misaotra anareo ray aman-dreny manitsy ary mampahery ary mamory ny vahoaka malagasy amin'izao tolona tena sarotra, amin'izao andro sarotra izao famerenana
ny asin'ny vahoaka malagasy sy ny fiandrianam-pireneny Madagasikara, satria tsy manaiky any Madagasikara hoentin'ny vazaha, tsy mila vazaha hitondra azy ny vahoaka malagasy, ka manainga ny vahoaka malagasy andray an-tanana ny fahefana zay antoky no aviny, zay le hoe mandray an-tanana no aviny, zavatra tsotra zay resaka fangalana an-tanana ny hoavintsika vahoaka malagasy izay dia ny fisiana fifidianana madio sy mangarahara, tsy misy alatra, tsy misy osoka, zay anendren'ny vahoaka malagasy maro anisa, zay no mahademokrasia ny demokrasia ankoatry ny resaka fahendrena malagasy. Maro anisa marina, zany hoe amina fifidianana marina no anendrena filoham-pirenena malagasy, malagasy fa tsy vazaha, mazava zay malagasy, satria fifidianana tsy azo irotsahana vazaha ny fifidianana filoham-pirenena malagasy, ka io tsy manan-kery io resaka fifidianana sy io resaka blablabla rehetrarehetra hatramin'izao io zay mbola mitoy ny sinema sy ny zavatra afindrafindra maloto tsy misy ilavana azy. Ka tsotra de tsotra hoa ny aza tongavana am'izay vahoaka tompon'ny fahefana marina zay dia ny fisian'ny fifidianana madio marina, zay ny lalàna ny demokrasia, zany hoe anendrentsika filoham-pirenena malagasy hiaro ny malagasy ary hiaro ny tombotsoa Madagasikara fa tsy hiaro ny tombotsoana firenen-kafa. Ka mirary fahombiazana ho anareo ray aman-dreny ao amin'ny ARFM, rapitso eny Antaninarenina, efa mazava tsara mo ny toromarika zay nomeny ny ray aman-dreny lehiben'ny antoko ara-drazana, ray aman-dreny ara-drazana, dia manainga ny vahoaka ho tonga maro anotrina fa didy masina tokoa io. Antenaina fa hipirina ireo miaramila, satria ny andraiky amin'ny miaramila zany raha ny tena marina dia miaro ny filaminana fa tsy misakana ny olona tsy hivory, na koa andrava ny fivoriana ohatry ny efa mazatra tamin'ity fitondrana vazaha ity. Ahoana tokoa mo raha tena fitondrana malagasy marina no isakanana vahoaka malagasy hivory sy aneho ny heviny, fa ny arahana mahita hatramin'izao dia ny famerezana ny zontsika vahoaka malagasy tsy afaka aneho hevitra, tsy afaka ilahatra, tsy afaka hanao fihetsiketsehana eto amin'ny tanitsika. Vazaha no mahatonga an'izany, fa raha samy malagasy mifanaja dia tsy hisy velively izany zavatra zany. Ka eo dia mampatsiahy anahy ny teny fahendrena navelan'ny tompoklahy pastora
Martin Luther King, na isika ozy izy, hoy izy tam'izany, na isika miara-fanaja manaiky ho tompom-piralahy, na isika hiara-maty. Mavesatra de mavesatra zany teny nataony zany. Malagasy dia vahoaka iray firenena, zany hoe ray tapo. Zay mahafirenena amin'ny firenena avy amin'ny hoe reny. Ary raha ny tena marina sy ny rariny sy itsiny de tsy tokony hisy ho ahilikidiky zany rehefa mety ho malagasy. Hoe tsy azo andeha ary, tsy azo anao an'ity, tsy azo hiditra ty. Zany mantsy raha mahazo fahefana eto amintsika dia fanapitehana ny malagasy mitovy amintsika, satria baikoniny any velany no vain-dohan-draharaha. Zay le zarazara ho an-tsakana. Fa ny tena marina dia vahoaka iray. Dans la même galère ho fitenenana. Ny galera dia sambo. Azo lazaina hoe dans la galère tsika zao koa, satria ao anatin'ny olana, ao anatin'ny problema tsy tanono. Ka ao anatina sambo iray zany sika, na tsika miara tafita raha mahay mifanaja, mahay mifandamina, mahay miresaka, na sika miara rendrika miara maty. Ka mbava homana apo mieritreritra. Reto moa efa olona efa maty eritreritra, ireto vazaha mpanao amletra fahefana, manao tsinitsinina ny vahoaka malagasy reto. Ka tsy tokony joro tsy emitra ary tsy atahotra isika. Fa izay tahotra tsika zay no ararotin'ireo mba eritrereto isitonako ny saitsika. Amaranana ny tolona tamin'ny 1770 Boingahy Rakotondraso ny hetsika ho ataontsika izao, manomboka Rapitso eny Antaninarenina. Mba eritrereto 1970 no nanomboka lasa zanatany Frantsay Madagasikara. Tam'izany mbola tsy nisy tafika, mbola fitondrana. Nisy ny tafika tena aloha, fa ny tafika malagasy hoe tena iraisa malagasy ray manontolo tsy nisy. Fa ny firaisankina, ny malagasy tsy akanavaka, tsisy akijery hoe avy aiza na atsimo na avaratra na andrefana, na tsy nanana, fa samy joro nanohitra, niady, nanosika ny fanjanahana Frantsay. Eritrereto hoe raha tsy nijoro ireo ray aman-drentsika efa 100 taona lasa izao, raha nijoro tsy nijoro fa nitazapotsiny, de angamba tsy tsony zay Madagasikara izay, tsy tsony za malagasy zany. Hitatsika reo nosy akaikitsika reo hoe nosy La Réunion, nosy reny, nosy voazanaka, de io izy zanatany hatram'izao de very tanteraka manosy maleo tena azy, sy reo nosy maro eran'izao tontolo zao. Maro arany tany firenena ray manontolo, ohatrany seho tany États-Unis, tany Australie, lasa anjorom-bala ny vahoaka tena tompon-tany, fa lasa ny vahiny fotsioditra tandrefana
no manjakazaka lasa tompon'ny tany sy ny fanjakana. Ka eritrereto hoe 100 taona lasa izay mihoatra kely fotsiny ratsy ny joro nanohitra ny fanjakana nisy tamin'izany. Ratsy ny joro ireo vahoaka malagasy nanosika nanohitra ny fanjanahantany dia tsy hisy tsony isika ankehitriny. Ka zay no anairako isariko ny saintsika tsirairay avy mba samy andinika sy isaina ny ho avy, satria rehefa tsy hijoro sika ankehitriny dia hitoy izao famoretan'ny vazaha sy fangalan'ny vazaha ny tanitsika izao. Rehefa lasa ny dolo ny arena rehetra, anazy eo ampelantanan'ny dolo ny toe-karena ray manontolo, ary mbola afaka hirotsaka ho fidina ohatr'izao koa izy, dia ho very tanteraka ny Madagasikara amin'ny Madagasikara, ho very tanteraka ny Malagasy amin'ny Malagasy. Ahoana moa ny ilazanao hoe zay tsika Malagasy ny tompon'ny tany? Vahoaka kely maro ireo olona tena marefo na nisitriany sy petrahany ara tsy misy itsony. Vahiny mirentirenty anatina bildinina tranobe sy tompony arena, tompony fahefana, tompony indostria, tompony toe-karena ray manontolo zany eo ampelantanany. Ahoana moa ny ilazanao fa antsika Malagasy le tany? Reny nitranga tany Anosy-be ireny, zay nitarika fahafatesana mpiray tany-drazana, tompoko vavy ny Nidonia, olona mijoro hiaro ny taniny dia gadraina, satria vazaha mitondra, vazaha mibaiko azy. Tombotsoan'ny vazaha, tombotsoan'ny vahiny no arovany fa tsy ny vahoaka malagasy. Ka iny zany dia mbola mafisiko fa ny rariana dia ho taonany vahoaka Masomandidy ity taona 2024 ity, iverina tanteraka amintsika malagasy, vahoaka malagasy ny fahefana. Ary momba n'le fietsehana rapitso dia tsy fanonganam-panjakana velively anie, satria olona tsy hitondra basy, tsy hitondra nakibay raha tsy hoentineny, fa olona hijoro, ampahendrena sy ampilaminana, ampatsiahy fa any Madagasikara, any Malagasy Madagasikara, ary mitolona mandram-piverenana izay fahefan'ny Madagasikara tanterak'izay sy fahafahan'ny Madagasikara tanterak'izay. Tsy fanonganam-panjakana velively zany, satria ireto vazaha efa tena mahana, satria mpanongam-panjakana zay mamahana azy, vao mihetsika dia manonga-panjakana. Mandeha mivory atsy ianao manonga-panjakana, mandeha raha raisitsika ohatra reny zavatra nitranga ohatra tamin'ny resaka mpamboly tatia Eropa ireny, teto Frantsa, zay nahetsika olona efa 5 alina no traktera niaraka nrona niaro n'izany tompontsoan'izany mpamboly. Eritrereto hoe firenena efa manana amin'ny maizy azy eo amin'ny resaka fambolena sy fahavitantena-tsakafo, mbola mila mihetsika ohatr'ireny mitaky ny zony. Tsy resaka nongam-panjakana anie no nataon'ireny, fa mitaky ny tena zony sy ny tombotsoany. Ka izay no takiana, izay no anaovana fivoriana ohatry ny eny an-tanina reny na rapitsio, dia fitakiana ny fiandrianam-pirenena, fitakiana ny zomy malagasy eto amin'ny taniny malagasy. Satria
mahatonga ny reto mpitondra vazaha ireto tsy hamelan'ny olona ivory sy aneho hevitra dia tsy manana vahaolana ny zareo na de kely ary. Sady tsy manana no tsy te hanome vahaolana zay le jadony zay. Zany hoe tikano tsy tikano, tsy ekena ny malagasy ho tompony ny fahefana tatana ny taniny ka dia voametsika de pretina alefa amin'ny maramila zay rano tokony ho izy de tokony joro hiaro ny vahoaka sy ny fananany no atao fitaovana amretana sy amonona ny vahoaka malagasy. Asaina mifamonitsika izany ka mieritrereta iarareo tafika milaza ho mpitandro filaminan'ireo ny vahoaka mijaly miororo maty viravirain'ny dahalo sy malaso ary ny jiolahy nareo mibobiboby rany tanàna miboty sy ny basy sy ny maramila amoritra vahoaka malagasy hiaro zany hoe fahefany hiaro sy mitaky ny marina sy ny rariny zany. Ka dia oka samy eritreritra sika ka antenaina rapitso fa dia ho avelanareo sarotra ny inona an'izany aloha hoe ivory malalaka ny malagasy ka antenaina ho tonga nalina na netsy maro isika eny tanina renina rapitso. Fomba manantena sy ny mirarisoa ka raha mampatsiahy isika satria miresaka anatanina renina, miresaka an'ny fietsehana tamin'ny taona 2010 fanonganam-panjakana satria Sarkozy zay ray aman-dreny nanangana n'ity filoha saribakoly ity mihitsy nilaza fa c'est un coup d'état. Tamina tongavany hatramin'izay fanonganana izay dia nivory malalaka nereo teny amin'ny kianja 13 Mai. Tsy nisy ny sakana an'ireo na indray mandeha ary. Mivory somatsara efo herinandro tapabolana na efo ray volana mihitsy dia avy eo moa le tonga amin'ny efa rano hoe tsy ho tafity ty raha tsy misy accusation raha valomanana criminel. De reny netiny niakatra teny an-tanina reny ny olona de izy ihany nandripaka azy teny entina hiampangana ny fitondrana tamin'izany. Eo ny tantara mbola hitsara fa tiako tenenina hoe nareo navela ny voro malalaka de avelao malagasy voro malalaka samy malagasy sika samy tompon'ny tany tovy zo tsy misy tokony sakatsakana amin'ny resaka fahazona mivory mifamory miara-mietana miara-mirona ho an'ny firenena izany. Raha tena malagasy marina dia avelao ny malagasy ivory malalaka eo amin'ny tany ka dia tongava maro zay no an'ny fanafody manoloana an'izao jadona tsy mitonona na dictature sans nom izao. Tsy misy afa-tsy ny firaisankina no heritsika ary ny akanga maro tsy vaky nambo ny fitenenana
Ary tena marina reny voalazany ray aman-dreny reny fa tsy misy tokony ilainy fangatahan-dalana amin'izao fitondrana vazaha izao. Ary mbola mafisitsika fa tsy mila vazaha hitondra azy amin'ny malagasy. Ka samia mandinika sy misaina satria tsy ho vita amin'ny fitazana-potsiny izao toe-draharaha izao, satria raha hijery sy hanaiky ny tsirariny isika dia ny marina no lasa ho diso ary ho terena ho marina ny zavatra tsy marina. Ka mbola betsaka ny zavatra ho lazaina fa dia ho faraparanako fa dia ho mateti-piavy ohatry ny sotrokely atoato hitanisa ary hanazava sy hitsikera ny zavatra tsy mety ataon'ity fitondrana anaty farangisosina tsy misy mahafitondrana azy ity, satria na tory andro manalo leto asika na herinandro na ray volana tsy ho tapotra ny zavatra ho lazaina momba ny tsirariny ataon'izao mpitondra sarisarina mpitondra ankehitriny zao. Ka dia mahereza isika menakavy fa tsy ho mora ny tolona ary tongava maro rapitso fa dia mametraka ny veloma mandram-peony indray ho taonan'ny vahoaka malagasy masy mandidy marina ny taona 2024 vaovao ity, verina amintsika tanteraka ny tena fahefana marina fa atsika malagasy rehetra mirihary amin'ny arena tsy tapesipeseny nananan'ity firenentsika ity fa tsy ikorosofahana ary andady anatin'ny fahantrana lalina tahaka izao mandrakariva. Ka dia alahoery mijoroa mandraisa andraikitra avoton'ny firenena, raiso tanana ny ho avitsika rehefa tsy rariny dia tsy ekena ohatran'ireny mitranga tany Senegal reny. Ka dia mahereza tompoky lasy tompoky vavy amin'ny manaraka indray mandram-peona daholo.